Fahaponina misy fitorivo ao amin'ny Fokotany Ankadilalapotsy, komina Karobato, distrika Atsimondrano no nisitraka ny fampitaovana famatsiana herinaratra avy amin'ny sehatra tsy miankina androany teny an-toerana. Izany dia mba ahafahan'ireo mponina manodidina manamora ny fampidirana herinaratra izay tsy nisy tao anatiny ny taona maro. Arahantsika toy izao ny fanazavana hoety ny ben'ny tanàna Karobato, Andriamatora Mamenosoa Herinjato Samuelson. Sy fanolorana fila ampoule izay hitaritana ny éclairage public eto anatin'izao toerana misy atsika zao. Dia nitanjona amin'izay dia ny hoe mba ananana fahazavana isa-tokantrano araky ny vina izay nataona Andriamatoa ka ny zavatra hitantsika amin'izao zany dia fiaraha-miasa eo amin'ireo mpiara-miombona antoka izay misy eto anivon'ny commune sy ny commune Karobato no nanatanterahana an'izay. Raha ny tena marina lafolafo ny tetibidiny satria misy andrin-jiro maromaro izy ireo, misy jiro izay natao anisany hika faran'le Cobra izay partie Antananarivo no misy azy aloha hatramin'izao. Dia ireo no natolotra ataoko hoe mahavaolana le izy satria ity toerana ity dia anisan'ny toerana iva ary tao anatin'izay maiva azy zay dia sarotra ny mitondra ny fitaritana izay jiro izay aty satria na ny andrin-jiro entina midina aty dia mbola lavitra ny misy azy. Dia amin'izao fotoana izao zany ho apetraka ilay andrin-jiro ho atao anatin'ny reto tanàna reto mba hanazava n'ilay tanàna sy mba hampiena ny dépensan'ny olona amin'ny fisintomana n'ilay jiro rehefa avy eo satria rehefa tafidiny etỳ ambany ilay jiro mazava ho azy fa akaiky ny toerana izay saritany azy ary mihena ny devian zareo amin'ny fitaritana izay jiro izay avy eo. Olona firy zany no misitraka an'izay Fokotany Ankadilalapotsy no misitraka an'ilay izy satria tsy vitan'ny eto toerana rery zay fa misy ihany koa ny zavatra izay atao amin'ny Fokotany Somavory, zany hoe ny accès midina makaty dia nitolorana an'izay jiro izay ihany koa. Raha ny mponina Ankadilalapotsy manokana dia mahatratra hatrany amin'ny 7000 personnes any hoany ny population anatiny mponina Ankadilalapotsy zay eo zany ny Somavory ka toko fa olona betsaka no misitraka an'izay zavatra izay. Ahafahana misintona an'ilay jiro makety ambany sy mba hanazavana nyreto tanàna reto ao anatin'izay fotoana iandrasana ny fisaritany tsirairay avy ny jiro izay. Izay zany ilay ezaka izay atao mba anatanterahana ihany koa ny vinan'Andriamatoa satria raha ny vinan'ny filoha dia miezaka izy mitondra an'izay hazavana izay eraky ny toerana rehetra fa ho antsika kosa dia miezaka ihany koa maha-olom-boafidy ny tena manatanteraka an'izay tratra ao anatiny. Ambaran'ity ben'ny tanàna Karobato ity hatrany fa nisy ny olana amin'ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana vokatry ny tsy fahampiany ny herinaratra na ny jiro manazava ny tanàna. Noho izany indrindra no antony hamahana ny olana ny mponina amin'izao fotoana izao. Arahantsika toy izao hatrany izay fanazavana izay. Marina tokoa ny voalazanao fa raha ny teo aloha dia tena anisan'ny nanjakany insécurité ty toerana ity. Tazantsika amin'izao accès izao satria manararoatra ny mpanao ratsy anatin'ny maizina. Tao anatin'izay nisy famozana ain'olona mihitsy teto amin'ity toerana ity. Ary ny zavatra misy dia izao raha hiditra avy any Tanjombato satria commissariat central ny Tanjombato ny eto amin'ny mpiara-miasa amin'ny Karobato, raha avy any Tanjombato no hanenjika mpangalatra na mpamono olona amin'izao toerana izao dia vetivety kokoa zareo dia tafatsoaka amin'ny toerana misy ny arabe no reny antony rehetrarehetra reny mbola ilaina ihany koa n'ilay fanazavana ny tanàna mba hanana ny olona fandriam-pahalemana sy iainany ataoko hoe milamina ao anatin'ny toerana izay misy azy. Fa tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny vinan'ny filohan'ny Repoblika ny anome hazavana amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Fanamby ho an'ny orinasa Kozeleka ny anampy tosika an'ireo olona izay misedra fahasahiranana eo amin'ny sehatry ny famatsiana jiro tahaka izao ary izy ihany koa dia isany manatanteraka ilay fiahinany mponina satria dia eo akaikin'ilay kianja manara-penitry ny groupe LGK Plus no misy an'izany toerana ametrahana an'ireo andrin-jiro eo. Manazava ny mazava-dehibe izany ny solombavambahoaka Andriamatoa Alfred Andriamanampisoa. Fatatsika tsara moa fa amin'izao fotoana izao dia araka ny vinan'ny filoham-pirenena dia hitondra fanavazana ho an'ireo Fokotany, commune ary ny distrika iray manontolo mihitsy manerana Madagasikara. Tonga ny fotoana izay ataontsika hoe ahafahana manolotra nyreto fitaovana poto sy jiro manazava ireto amin'ity tanàna na Karobaty dia
tonga eto zay manolotra an'izany fitaovana vitsivitsy zay ahafahana manazava sy taritany ny olona jiro ho any amin'ny tokantrano tsirairay ihany. Mino aho fa tsy ho ela dia ho tonga ety ny jirama hanao an'ireo azy ireo satria voatolotra ny commune Ankarobato ireo